Zay ny amin'indro fa nitsidika ny asa teny amin'ny commune Ivato Aéroport kosa ny ministre mpanjakana misahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany Andriamatoa Rivo Rakotovao nisy ny fanamariana izany hoe nandritra izany. Tsena lehibe mazakatra amin'ny vatra arivo lycée iray ary EPP iray no fototra-afitrasa izay natsangany commune Ivato Aéroport entina ampandrosoana izany commune izany. Androany maraina dia nitsidika ity commune ity ny ministre mpanjakana misahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao. Namafisiny tamin'izany indrindra tokony hisy tamberina adidy mpitondra amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireny fototra-afitrasa lehibe ireny ny anelanelana misy eo amin'ny fatra sy ny vondrom-bahoaka Tsinjara-Pahefanety Madagasikara no anisan'ny tanjon'ny fitondram-panjakana. Ny ezahana dia mba anakely le elanelana misy loatra eto amin'ny firenena. Misy ene fantatritsika zany eto Antananarivo ary tsika jereo reto mahazo. Indrindra misy ene toerana commune efa tonga tao amiko efa 20 taona commune azy tsy manana bureau commune izy manahirana zany tsy maintsy mba ezahana zany misy tara loatra zany tsy milaza hoe ajanona akory mahavita zavatra ohatry zao fa raha misy fandanjalanjana tokony atao satria izay zany hitarika any amin'ny firaisam-pirenena ihany koa rehefa mba mahatsapa le olona hoe tsy voajerijery ny antony maro samihafa fa falaviran-tany ve ara-politika ve tsy zany intsony zao fa tsy maintsy mandanjalanja tsika. Dia ny faharoa jerevana azy koa hoe aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny faritra tena andanan'ny investissement aloha mba fahafanjakana manana valiteny fa tsy hoe ny investisseur ho tonga be da be any jerena amin'ny commune tsy manana bureau tsy misy sampandraram-panjakana mihitsy any fa dia voatery le olo hiverina ny fianarantsona hiverina toliara zay vao azo fahafaham-po dia mahakivy ny mpandrarazana zay tsy maintsy arenina zay eo amin'izay ananana. Zany koa nefa dia entina koa ny anosehana zay efa mbalaza fa tsy afaka anao hoe dia mipetraha aloha nareo miandry anay 20 taona fa tara 20 taona ny ilany ary fa anjara ny fanjakana mandanjalanja an'izay